Ampitombona ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Mikeleza AINA amin'ny asa fitoriana. Mazava ho azy fa asa fitoriana ny filazantsara no resaka amin'izany. Ity volany teo dia ao anatin'ny iray volan'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara. Zany loha hevitra vaovao ry havana amin'ity volana Septambra ity. Sokafy amin'olotsika ry havana ny bokin'ny Jona. Jona toko 7, ny Andinin-ny voalohany ka hatramin'ny 10 izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Ny nitorian'i Jona teny tao Ninive. Fampirisihana ny fiangonana hanao zava-dehibe ny asa fototra izay nanirahany Jehovah azy dia ny fitoriana filazantsara no dikan'izany hoe MIKELEZA AINA amin'ny asa fitoriana izany. Asa fototra izay anirahan'Andriamanitra antsika dia ny fitoriana ny filazantsara. Ny synody afarany teo ry havana dia mametraka viana manao hoe voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Filazantsara manova ny tantara. Ity bokin'ny Jona ity ry havana dia hitantsika tsara fa fanirahana olona sitory ny fibebahana, sitory ny tenin'Andriamanitra any Ninive, an-tanàna hampibebaka azy. Ka atonga ny Jona andeha ampahasahina. Fantatsika tsara fa zany Jona zany efa fantatsika ny tantarany fa nandositra ny antson'Andriamanitra izy. Fa maninona sika ry havana apetraka amin'ny fanontaniana, fa maninona sika no asaina mikely aina amin'ny asa fitoriana filazantsara? Inona no antony? Voalohany ry havana, asaina mikely aina amin'ny fitoriana isika satria baiko zany. Baiko zany fa tsy fiangaviana. Misy antso mety efa amin'ny Jona eto. Tamin'ny voalohany ry havana dia zao nasaina nandeha nitory fibebahana izy nasaina ny antsinanana nakany Ninive izy. Lasa izy nakany atsimo andrefana, any andrefana Espagne any, amin'ny antsoina hoe Tarsisy. Nandositra ny tavan'i Jehovah. Satria fantantsara fa zany mponina tany Ninive zany dia maditra. Fantantsara ny ditra ny fony zany olony zany. Inona ny toy rehefa nandositra izy? Rehefa nandositra ny tavan'i Jehovah izy dia natelin'ny hazan-drano. Tao anaty kibon'ny hazan-drano tao izy 3 andro sy 3 alina. Tsy navelan'Andriamanitra ho faty izy, fa mbola tian'Andriamanitra no ny asany. Dia voalaza eto fa eo amin'ny toko 2 faraparana eo dia ny hoe natelin'ny hazan-drano izy, nalohany hazan-drano teny amin'ny tany maina izy. Dia vao nivoaka ny hazan-drano dia tonga fanindroany ray ny teny, mitsangana, mandehana, makanesa ny Ninive. Tsy namelan'i Jehovah izy ry havana, mbola natsoiny ny rahandray. Baiko no mety efa amin'ny Jona eto, mitsangana, mankanesa, torio, tsy mba fiangaviana zany, tena baiko zany. Tsy amelan'Andriamanitra mihitsy ny olona zay irahany, na ho aiza anao na ho aiza. Rehefa ny tompony maniraka anao, maneke mora ihany. Ary zany nafatra ry ambany eto, maniraka atsika hiala eo amin'ny toerana misy atsika Andriamanitra, ho any amin'izay andrahana atsika, makanesa an Ninive, mandehana mitory fibebahana, mitoriany filazantsara. Baiko toy zany ry havana no miantefa tamin'ny Jona eto, fa tsy nandeha izy tamin'ny voalohany, fa eto izy. Hitantsika tsara Andinin-tSoratra. Ahoana voalaza Andinin-tSoratra eo? Miara-makitsika amin'ny anarany tompo manao hoe dia nitsangany Jona ka nandeha nakany Ninive araka ny tenin'i Jehovah dia nitsangana.
tsisy fialan-tsiny tsony ary tsisy tahotra tsony fanekena vetrany ny antson'Andriamanitra nitsangana izy tsy misy fandavana na kely akory azy. Izy raha teo dia nahita ny nataon'Andriamanitra taminy, fantatra ry havana fa tsy mora ny asa izay anrahana an'ireny mpitoro ny filazantsara reny, fa ny fitsanganan'i Jona eto dia ny manam-pirofo fahavononana zany satria Andriamanitra no maneraka azy. Tsy ny hoe nandeha fotsiny, tsy nitsangana fotsiny, makanesa ozy izy mitory ny filazantsara. Asaina mitory ny fibebahana izy eto. Hoy ny 14 ary Jona ny antomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe mifototra tamin'ny filazana famaizana mitatao am-pony Ninive no ny fahotany ny toritenin'ny Jona eto. Nefa koa dia nolazainy fa afaka efa-polo andro no menan'ireto tomponina ireto mba hibebany. Fantatsika tsara fa zany tanàna Ninive zany dia tanàna lehibe. Any amin'ny Genesis 7 dia miresaka an'izany hoe tanàna lehibe zany, ranomarina hoe renivohitra zao tontolo zao tamin'ny fotoan'andro zany. Dia tongotra lalana 3 andro izay araka ny resaka eo zany Ninive zany. Any hoe raha manodidina zany dia eo amin'ny 70 kilometra eo ny mpandinika. Ny manodidina zany tanàna zany tanàna lehibe zany. Fa Jona dia manao antsoantso, mandeha lalana indray andro, ny antsoantso fibebahana ho an'reto mponindreto. Nanomboka izy nitoro ny filazantsara. Hitantsika ry havana fa tsy zavatra sarotra, tsy zavatra natahorana araka izay nampoizin'ny Jona ny zavamisy. Fa inona ny zavamisy? Nandray tsara ny olona, ny aino tsara ny olona, ny hatramin'ny mpanjaka aza dia niala teo amin'ny seza fiandrianany. Baiko ry havana, tsy azonao antsirana zany fitorinana filazantsara zany, asan'ny fiangonana zany, tsy asana mpitandrina rery zany, tsy asana AFF fotsiny zany, asan'ny fiangonana zany. Fa tsarovy, tsy mamelatsika eo rery ny tombo. Ianao mandeha, ianao manaiky, ianao mitory, zay no tadiavan'Andriamanitra. Ianao manolo tena, zay no tadiavany. Fa tian'Andriamanitra hovonjena avokoa ry havana. Tian'Andriamanitra hovonjena avokoa. Eny fananjeny tilisa zay ratsy fanahy azy. Eny fa zay verina olona tsy tokony hovonjena akory azy, ny olony ratsy tian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manavakavaka izy. Tiany olona rehetra hovonjena ny Andriamanitsika na dia ny jentilisa aza. Tsy mbola miova ry havana io afatry ny tompo io, mbola miantefa amitsika vahoaka an'Andriamanitra ankehitriny zany. Ao anatin'izao ray volaina FF zao no anambarana amintsika fa asatsika zany, baitry no omeny tompo atsika. Torio ny filazantsara. Misy olona very any mila anao, misy olona mila falafahana any, olona voagedy zany miraparapa ao anatin'ny maizina tsy tsy fahalalana. Misy olona tamana amin'ny fahotana any, tsy mety miala amin'ny ditra sy ny adalana. Ianao no antson'ny tompo. Misy Ninive kely any amin'ny toerana maro samihafa any, zay andrahan'ny tompo anao. Fa aza manahy mandeha any, baiko ry havana, na tianao na tsy tianao, ny fiangonana irahina itory ny filazantsara. Misy ingery havana ny olona dia tsy mahafantatra akory ny adalany, fa anjaranao mampafantatra azy hoe moramora fa misy antsana anay eo aloha ao dia ho faly venao mahita ny namanao ianjera anaty antsana. Fa ianao no solotenan'ny tompo anambara amin'ny mpanota fa misy fetra ny famindrapon'Andriamanitra. Misy olona tsy mahalala, ianao no antsony. Asa fototra ry havana andrahan'Andriamanitra atsika zany asa fitoriana zany. Tandremo ry havana, misy bolana malagasy zay manao hoe tandremo sao malaza ho be raharaha ozy izy ka ny volo varindray no tsy efa. Asa fototra
ny asa fitoriana filazantsara so io ndray no lasa ambanin'ny zavatra mitsangana makanesa torio ny filazantsara fa ny faharoa ry havana manino ny sika no asaina amin'ny tory filazantsara satria ny fitoriana filazantsara dia alanenina io alanenina ataon'Andriamanitra mmpanoty io mazava eto ny mantony mahamaika an'Andriamanitra aniraka ny Jona na dia nandazy izy firenena jentilisa Ninive ary voalaza hoe tafapaka hatrany amin'Andriamanitra any ny faratsiny ka ny fandrahana izay andrahana ny Jona eto dia endritry ny fialanenina ataon'Andriamanitra amin'ny mpanota ny fisian'ny fiangonana ny fisian'ny mpitoro filazantsara dia milaza aminao milaza amintsika fa Andriamanitra mialanenina amin'ny mpanota na Jona zany ry havany Jona zange dia niaina an'izany fialanenina zany andeha anao sa tsy andeha hoy ny tompo satria nately ny azan-drano izy tao vao tonga saina tao akibon'ny trondro tsy avy hatrano dia nivonon'Andriamanitra izy na tsipy tao anaty rano tokony ho fatangerany mariny fa nately ny azan-drano tao milaza ny hoe andeha anao sa tsy andeha tao akibon'ny trondro tao izy no nanenina zay nyvoadiko tamin'ny tompo dia efaiko sy ny sisa hanitra raha vao mivoaka ny azan-drano izy avy hatrano dia nitsangana rehefa nandreny ny tenin'ny tompo mialanenina tamin'ny olona taony Ninive Andriamanitra fa tsy avy hatrany dia nandringa anazy mbola niandry azy efa-polo andro aloha Andinin amin'ny teny ibebahana resatsy angery havana no hoe raha ianao moa zany ny tenen'ny tompo an'izany hoe ianao io afaka efa-polo andro dia ho faty ianao inona no mba ataonao inona no mba ataonao zany ny tenin'ny Jona afaka efa-polo andro dia ho ravany Ninive fa raha mandinika nisy atoko faharoa amby roapolo tsika rehefa nitody ny mpaminany hoe zao izy fahafatesana sy ny sisa dia hoe ho ny tenin'ny sasany andeha isika hihinana sy hisotro fa raha pitsy dia ho faty zany ny tenin'ny olona zany hoe araroty aloha dia maninona mbola misy kely afaka anontany nisy fotoana Andray andro hoe amin'ny farandro ny amin'ny farantaona namidy daholo ny akosovorona sy ny sisa ka nano tsy tonga akory ny farandro misy olo manararotra ny fahavelomany hanaovan-dratsy hoe samy mifaty ihany aleo ararotana hanaovan-dratsy fa ny zava-misy eto dia zao ny mponina tao Ninive dia tena ny bebaka rehefa nitoriana indray mandeha ihany moa ry havana nilaza ny hoe notoriana tamin'ny jentilisa raha Jona ny resahana hoe nitoriana tamin'ny jentilisa ihany nge ny tenin'Andriamanitra raha ny marina ny Israely ihany no zanak'Andriamanitra fa nitoriana tamin'ny jentilisa ihany koa ny tenin'Andriamanitra ary tena ny bebaka izy ireo ny bebaka hatramin'ny mpanjaka nanao didy mihitsy ny mpanjaka nanao fibebaham-pirenena hatramin'ny vahoaka madinika hatramin'ny mpanjaka ny bebaka hatramin'inona hatramin'ny biby fiompy miondry amanosy nasaina ny fifadianana ianao manotanitra ny biby fiomponao no maninona mijaly tsy mena hanina ny adalanao dia tsy mena-kanina mbakan'inona baka amin'ny biby fiompy zay moa nilazana an'izany eto hoe ny bebaka hatramin'ny biby fiompy nasaina ny sarona lamba gony moa dia gony lamba masaisay fanao zany rehefa mifisaonana fibebaham-pirenena tena resy lahatra ny olona tao Ninive ry havana hatramin'ny fananany babo fibebahana filazantsara tenin'Andriamanitra manova ny tantaram-piainana zany ny tenin'izay nitorian'i Jona misy ny ry havana ny olona mibebaka fa eo am-bolotra fotsiny ihany fa tsy mibebaka amin'ny fony hany ka tsy resy lahatra amin'ny fanoratena hanao asan'Andriamanitra izy fa raha ny zava-misy eto dia zao hatramin'ny mpanjaka hatramin'ny biby fioma resy lahatra ny olona rehetra ka hatramin'ny fananany azy dia natao ny tony-maritra ny fanoratena ho amin'Andriamanitra misy vazovazona mpitandrina zay misy olona mibebaka
fa tsy mety mibebaka mihitsy ny poketrany fa dia midy lavao tsy mety mibebaka mihitsy ny paosiny tsy mety mibebaka mihitsy ny fotoanany fa mivavany fotsiny no mibebaka fa ny olona teto Ninive ry havana dia zao tena ny bebaka ny fananany manontolo babo izy fananany manontolo na ny ony fa tena mibebaka izy dia hitantsika tsara fa ny filazantsara eto ny tenin'Andriamanitra eto dia manova ny tantaram-piainana zareo tsara fa Zakaios ohatra ilay olona zay matika reny olona tia vola fa rehefa niona tany tompo izy rehefa nandre ny tenin'ny tompo izy dia tonga olona nafoy ka lasa mpanaradiany tompo maro ny olona tahaka izany rehefa niona tany tompo nandray ny filazantsara niova ny tantaram-piainany eo ny andin'ny fafolo ry havana hitantsika tsara fa niova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra tsy Andriamanitra manenina koa fa le manenina ohatrany hoe hafahafa Andriamanitra ve dia anenina fa manova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny fibebahany olona manova miatraikatra ny fon'Andriamanitra ny fibebahantsika rehefa tena torinao ny filazantsaran'Andriamanitra manova ny fon'ny olona izany dia avana malala to tsy nisy fanoherana kory eto avy hatrany ny bebaka ny olona tsy arakaraka izay miheverina azy ho ratsy fanahy ireto olona ireto fa zany indraindray mahatonga antsika matahotra hitory filazantsara fa mihevitra ny olona hitoriana olony ratsy olon-doza be ka matahotra ny tondrom-bolotra matahotra ny fanenjeny matahotra ny fankahalana fa nio ry havana baitry no men'ny tompo anao miala nenina Andriamanitra miala nenina mpanota Andriamanitra ianao ny rahana anefa izany ny fitoriana ry havana malala ny filazantsara fialanenina ataon'Andriamanitra aminao zany raha fantatrao fa overy ny olona iray dia mahafinaritra anao ve ny mahita azy overy hoy ny tononkira anankiray zay hoe fantatrao fa very aho izy nefa manenina tsy nambaranao Jesoa torio ny filazantsara torio ny filazantsara asantsika izany asan'ny fiangonana zany aza anisan'izay tamana amin'ota ry havana miala tao ialao ny faharatsiana andeha isika mba hiara etoy ny filazantsara fa aza manahy ny tompo momba anao ny tompo miaraka aminao maninona isika mitoy filazantsara baitry ny men'Andriamanitra izany ary satria tsy mankasitraka ny fahaverezan'ny mpanota izy dia miala nenina mpanota ko ianao isika izao no irahan'Andriamanitra mba ho mpiarana asa aminy hamerina mpanota hiverina ao ambala indray ny Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana amin'ny fiadanany amen